kina io ary droit ny citoyen rehetrarehetra midina an-dalambe, droit le plus absolu mihitsy zany droit de manifester zany, droit et liberté de manifester. Tena zo zany ary aza tonoina ho fa ny fianakaviam-be raisam-pirenena zay tena tsy mankasitraka ny coup d'état, kanefa tena miteny mihitsy aizany droit ny olona manifester ajao io. Zany nge le zavatra tiatsika resany, zany le zavatra mahatonga na miteny anareo hoe ny adevitra apetratsika eto amin'ny firenena dia adevitra diso hoe mitsangana amin'izay le olona rehetrarehetra pikaramanady politika ireo dia hoe aza to avelo ny fitondrana efa visaka ny olona alao ny fitondrana iasy aza tohitohina ny fitondrana fa tena mijaly ny olona mbola misy nidina an-dalambe indray hoe normal be ny olona raha hoe tsy manam-pivelomana tsy afaka mivela dia tsy mihinan-tsakafo tsy misakafo ny tamin'ny sabotsy rehefa satria tsy misy vola fa mikatona daholo ny magasin zany matahotra fandrombana. Andraikitra ny fitondram-panjakana zany, andraikitra ny fitondram-panjakana zany ao anatin'ilay izy jereo amin'ny fomba tsy miangatra. Mivonsaravalomana ngera na ampidirinao tao Ambojatovo tsisy olona nikatona ny sokatra tsara daholo ny magasin rehetra na ny tena Ambojatovo na ny tena Analakely ary tena mazava be mihitsy hoe midira ao Ambojatovo nareo fefen'ny mpitandro ny filaminana eto ihany nareo ary raha ohatra nareo matahotra hoe anao korotanyireo olona ireo mazava be tsy mahazo mivoakato ianareo ary rehefa tonga ny firavana maninona moa ny mouvement Saravalimana capable mirava normal ngereo magrobeoririke ko maninona kay tsy avelanareo anao ohatra magrobeoririka izy raha eo amikanjana Ambojatovo ny tedavina ary raha pitsy afaka pitsy ihany koa ny olona mitaky an'io délestage io hoe oks zay kosa mba raisina ndraikitrareo fitondram-panjakana tokony afaka midina an-dalambe dia tokony afaka manao hevitra ao Ambojatovo za dia mba anisany mihitsy amin'izany hoe za koa dia mba handeha hitolona rao Ambojatovo hoe non au délestage fa mijaly ny olona dia raha pitsiny hoe mety misy cause hafa hoe ny insécurité maty ny zanakay violé ny zanakay tapadoa ny zanakay tsy hita misy mpangalarjaza ny tolapatany avanay manjavona ny anatin'ny fasany zay voaendaka tsisy toerana tsy mahavoendaka anao tsony partout na eto Antananarivo na any amin'ny faritany dia andao hidina an-dalambe hiteny amin'ny fanjakana hoe ajanony kosa zay oka kosa zay fa raisina ndraikitrareo amin'ilay insécurité fa ny problèmatsika dia zao ankehitriny zany tsy misy moyen mihitsy ahafahanao mapita amin'ilay fitondram-panjakana hoe tsy faly ianao vahoaka amin'ilay délestage any anaty Facebook ianao no mipesteko iza ny heno anao any iza namaky anao any efa mila anopa mihitsy ny hoe dia tena tsy rara ny jirama tsisy ilaina azy dia tena mampijaly le vahoaka tsisy ilaina n'ity fitondrany ity any ianao menimena dia ça s'arrête là fa moyen aneonao hevitra démocratique moyen d'expression démocratique et citoyenne mihitsy ny fahafahana midina an-dalambe ary za tompoko dia mirevendiquer an'io droit io amin'ny maha-olom-pirenena ny vahoaka malagasy satria rehefa tsy maneho hevitra izy manao zay daniny kibony eny le fitondram-panjakana manao zay daniny kibony le fitondram-panjakana tsisy rarahinan' zay fitarainanao firy volana zay nitarainana momba ny délestage zay dia tamin'ny farany herinandro ny voanisy hoe conseil de gouvernement restreint aorianany conseil des ministres satria namme ordre ho ny filohan'ny république vahanareo io andrimatoa filoha fa tsy voavahan'ny gouvernement ntsony io la preuve tsy teto ianao fa nandeha nakany amin'ny firenena mikambana nandeha ny délestage tsisy nininana atao ny gouvernement efa tsy voavahany dia fomba le elana ndraikitra fotsiny tanareo manao communication zany manao serasera zany dia hoe amme baiko moa ny filohan'ny république hoe vahoanareo malaky io délestage io fa mijaly ny vahoaka andrimatoa filoha tsy vita amin'ny fahamezam-baiko ange izy entre temps ny filoha tamin'ny sabotsy mitsotsotra migalabondabona miaraka amin'ny sakafo ary dia fantatra hoe miaraka amin'ny sakafo amin'ny teratany karana sy ny sisa inona indray ny dikan'izany milamina normal ny filoha ohatra ny tsy misy crise eto amin'ny firenena hoe misy io fihetsikehtsehana eny Ambojatovo na Analakely io ny délestage ny insécurité sy ny sisa dia zay le teneniko hoe raha ny tokony ho izy zao manana droit aneo hevitra ny olona hoe non zay kosa tsy manaiky an'ity délestage ty tsony ndao irona an-dalambe mirona an-dalambe tsy midika manongana fanjakana tompoko fa ny mirona an-dalambe zany ohatran'izay le teneniko anareo contre la vie chère ny andava contre le mariage pour tous pour telle raison dia manao fihetsikehtsehana ny olona any dia misy indray zao le hoe PMA procréation médicalement assistée ngambany izy zay raha tsy diso ahako le hoe mère porteuse zany zay ngambany tena malaza azy voafarany teo tany France nanao fihetsikehtsehana tsy misy midika mihitsy hoe manongana ny Hollande nefa Hollande zay anisan'ny farany zay tsy tia mbahoaka mihitsy koa ao France ao fa tsika rehefa mbola tsy mivelatra ny toetsaitsika fa ny antizy mpitondra dia hoe sao dia hiongana foana ny antizy ny mamaiky an'le vahoaka satria zay le tradition nampianarina antsika dia hoe vao midina an-dalambe dia manongana foana ihany koa tsy voatra mihitsy ty fireneny ty
de tsy ametra-panontaniana ve oa le mpitondra fanjakana hoe a 9 mois ny fipetrahany eo amin'ny fitondrana de efa sakoroka sady indray ny eny Analakely. L'histoire est un éternel recommencement. De miverina foana zany de miverina foana zany de mipanika le fitondram-panjakana de inona mba réaction hitany alefa daholo ry dinosaure politika rehetra izay efa tsy maharesy lahatra olona tsisy crédibilité. Torameo any tena fa jerena ray ohatra ny tena sadasada daholo zay mitrango anaty fahitalavitra rehetra tsy miteny endriny so de misy miteny hoe niendrika andray io teneniko mba tsy mety koa zany any Lalatiana zany fa na le hoe ity karazan'olona ity ndray de andeha hiaro an'le fanjakana de hitanao mazava tsy misy anamaritana anazy fa mialatsiny am'le teniko masika hoe mercenariat politique any ny azonao amaritana azy. C'est du n'importe quoi. Tsy menatra ve le fitondram-panjakana hoe raha vao maika mba tokony hiaro azy ny object ny tanjona ny inverse an'izay ny tanjona tratra. Vao maika sorena ny olona de mizapy de mahita ramasy Adolphe Tendrazana Arvelo hoe ry Emile Ratefinanahary tsy mba misy raha izay manana crédibilité mihitsy fa aotra daholo ny crédibilité satria zatra loatra mamadibadika palitao hatramin'izay de zay de mbola reo tsy mianana fa tsy reo zany ny fitondram-panjakana. Maninona moa tsy Rive Rakotovao, Paul Rabary, reo HVM reo mandeha miaro fanjakana fa maninona le MSA ny alefa mitety média manao fiarovana le fanjakana satria faible le HVM. Zany rehetrarehetra zany iny manahirana daholo mitazana anazy hoe tsy mandeha amin'izay laoniny ange le adevitra politika eto amin'ny firenentsika tena tsy mandeha amin'izay laoniny mihitsiny ary tsy hitanao zay fomba enao mitazana zany tena tsy hita zay fomba andraisana azy. Za aloha zany tena mahita mihitsy hoe na le resaka hoe fidinana an-dalambe vahaolana sa tsy faux débat na le resaka hoe fiarovana ny fitondram-panjakana iny koa faux débat tsy any ny olana na iteny fahazato faharivo eo aza reo le mercenaire politique reo mitety ainao manjery de hoe andeha any amin'ny faritany indray ony andeha anao ino moa zany anasan'ny atidohan'ny olona zany hoe tsara ty fitondram-panjakana ty fa oka mba ilamina fa tsika anao fampandrosoana tsy mahavany olana zany satria ny olany vahoaka tsy any ary zay arany anany de ploreko mampalahelo anao hoe lasa hatramina tongava marika Ravalomanana de tsisy afa-tsy zay ny zavatra iantsoroany sy géreny ty fitondram-panjakana ity. Efa 4 volana moa zay délestage zay ny hoe tamin'ny farany herinandro teo vao hoe conseil de gouvernement restreint andinianan'le izy ary hatramin'izao mbola tsy fantatra hoe inona zany ny vahaolana taorian'le conseil de gouvernement restreint flankevitry ny gouvernement nandraisan'ny olona vitsivitsy anjara zany inona ny vahaolana baraingo goavana be tsika tenenao anatin'izany hoe mampalahelo zay sisa zany réduit am'izay zany le adevitra eto amin'ny firenentsika marika Ravalomanana fidinana an-dalambe de réconciliation nationale zay tohatrany hoe natao an'olona anankiray qui s'appelle marika Ravalomanana ao koa fa maninona ny ohatran'izany le izy réconciliation nationale zany tsy toko hatramin'izao de mbola tsy azoko eny fa raha mba misy afaka manazava le retsy de mba zavao ana finina ny mahatonga atsika hoe no tonga marika Ravalomanana ararotany fanaovana ny réconciliation fa nga marika Ravalomanana moa zany hoe mipetraka any andafy any diaspora ka hoe so de mandeha ihany izy ka aloha le fotoana kely ijanonany eto aloha mba ararotintsika marika Ravalomanana nge olo pirenena malagasy ary efa niteniny talian'ny kabinetra amin'ny présidence fa hoe tsy miala eto izy mijanona eto izy zany de inona moa zany de tena mamaiky hoe vonjivonjena to tsy naikena masaka ndray ty réconciliation nationale ty araroty zao fotoana zao naovana réconciliation nationale za raza tonga eto marika Ravalomanana ohatray raha tena tianao réconciliation nationale ianao araka lefa fiteniko to foana na tany amin'ny pôle nord na tany amin'ny pôle sud na tany amin'ny planète Mars aza marika Ravalomanana de azona farana teto raha tena zay tokoa no ilaina fa fiatsaram-bela tsy mihitsy ty hoe za raha ry izy eo de ndao ararotiny de vonjivonjena maimaika zany atao tefimanta zany le réconciliation nationale azafady fa tsy le réconciliation nationale nge tsy hoe nareo 5 rahalahy na 4 rahalahy ihany miona de vita le raha ary mbola matsikaiky ny tena tamin'ny fotoanandro rencontre hoe sommet à 4 ny saika natao tsy mety vita mihitsy ty moa zany vao maika 5 ndray ay any avitanany zany ao anatina maimaika de nahoana ny vonjivonjena ohatran'izany le izy nefa ny tsy mba raisinareo en compte ny zavatra ny aspiration ny vahoaka malagasy hoe nenay mbola misy zavatra mahararany ohatran'izao ka raha tianao réconciliation nationale tsika il faut qu'on arrive à se pardonner ary rehefa se pardonner zany ny famela heloka zany mba ekeo kosa aloha hoe nanao an'izao ahy ianao nampivady miady ao an-trano azy
mbola mifanazava hoe ka ianao kosa nanao anazy zao ka ianao nanao an'izao ka ianao nanao teny tsy voahevitra ohatran'izao ka ianao nanao an'izao de zay mifanazava zay vao mifanao bizobizo am'izay rehefa miavana ko maika fa ny vahoaka malagasy mba te hanana ny ambarany koa ny vahoaka malagasy amin'ny dideratsiraka amin'ny Zafy Albert amin'ny Ravalomanana amin'ny Ratsoelina amin'ny Rajonary Mampianina fa le vahoaka malagasy mba te hanana ny ambarany ve mba nisy ny eritreritra hoe ahoana ny anaovana anazy nahoana nareo dimy ihany mamaika hoe rencontre au sommet hitany be sy ny maro amin'ny alalan'ny fahitalavitra nga zany ny ilainy ko nga raha hita be sy maro amin'ny alalan'ny fahitalavitra de afaka miteny raha mahita zany zao ny mahita an'le inona moa izy teo fa fionana tampony amin'ny alalan'ny fahitalavitra zany zao ny olona any Besalampy ohatra tsy haiko anina misy TVM na tsy de ahoana ny fomba ampitany amin'ny dideratsiraka hoe za mba tenena ohatran'izao andre mato dideratsiraka ohatran'izany ihany koa na ny eto Antananarivo azy hoe mahita anao amin'ny fahitalavitra sa mahita anareo amin'ny fahitalavitra manao ny rencontre au sommet à 5 anareo zany de hoe falifaly zany le vahoaka nefa nisy mba manana ambarany ihany koa mety mba manana ny ambarany izy amin'ny Andry Rajoelina amin'ny Rajonary Mampianina amin'ny Ravalomanana amin'ny dideratsiraka amin'ny Zafy Albert samy mpiaradia amindreo hoe nareo foana manomotika an'ity politika ity nandritra ny 4 taona maty zay teto amin'ity firenena ity rehefa tsy nareo de ny ekipa nareo de reo nareo foana mivovo eo fa nitondra inona ho amin'ny firenena moa nareo mba te hanana ny ambarany ihany koa le vahoaka malagasy dikan'izay aza atao maika be hoe tamiko ty arareo teny fatongava marika Ravalomanana réconciliation nationale atao vaingany ohatray atao aingana hoany mbola misy zavatra maro tokony reglena ao aryneny vahoaka malagasy mbola misy zavatra mba tiany lazaina aminao fasy afasy koa zay le teneniko anareo ko na ny olona ao an-trano miady aza samy fa mbola manana hoe rehefa iavana manao règlement de compte aloha ina moa règlement de compte tsy hoe kory hoe felako ny tiamaina ny tavanao na hoe roitiko ny volonao tsy zany fa hoe miteny anao hoe zao mampalahelo de zao koa mampalahelo de zay vao miavana maika fa firenena ray manontolo ny resaka maika fa dideratsiraka tamin'ny raharahany 91 Zafy Albert tamin'ny raharahany 91 hoe misy responsabilité ny olona nitondra ihany koa Marika Ravalomanana Andry Rajoelina raharahany 2009 raharahany 2002 Rajonary Mampianina amin'izao fotoana zao zay betsaka ny alaheliny olona maninona ny boîte de rose ny firenena navelanao mandeha fotsiny nefa ianao nidradradrara tamin'ny fomba ofisialy sy tamin'ny fomba solennel miezinezina fa hoe hiady amin'ny boîte de rose io izy zao zany ary reo teny menao rehetrarehetra tsy taterahanao reo promesse non tenue nanomboka tamin'ny fampielezan-kevitra nakaty ary ianao le miteny fa ianao de tsy mba mpitsopadolaka ny tany nefa jereo nakaiza nanaovanao ny olona nanohana anao zany rehetra zany inge mbola mila le règlement de compte politique règlement de compte teneniko tsy hoe vonoana ny anankiray natao an'izao ny anankiray tsy fizika zany na hoe violence fa mifanazavy ohatrandre ny olona rehetrarehetra hoe ndao anao carte sur table ary de lazao ny alahelonao de lazaiko ny alahelo mba te hilazan'izany ihany koa ny vahoaka malagasy miazao ny alaheloko amin'ity fitondram-panjakana ity de le stage io mbola mba tiako ametrahana fanontaniana ary maninona ny tsy mandray andraikitra le fitondram-panjakana boîte de rose hoe fa fantatra daholo ny anarana ianina fa tsy mahita ianao na ray azaka andraisana ndraiky nefa reo migalabona miaina ao anatin'ny arembe ianao malagasy mahantra mitrongo vao homana ny fiainanao any anaty tatatra ny fiainanao any anaty masiso isan'andro anano vary hoaninao tapakibo zanakao mandeha tongotra mandeha mianatra tompotrano efa hitsohatsoahany isan'andro satria tsy voalohany hofatrano rehefa tena tsy voaloha moa ka voaroaka de mandeha ny ambany tetezana ianao farany ambany tunnel na miakatra ery Ambojatovo ery de manao bidonville alahelo ny vahoaka malagasy zany satria nareo mpitondro reo nampahantra azy tokony angatahana fanazavana ianareo on veut demander des comptes on veut avoir des explications zay le izy zay le tiako tenenina hoe aza ataonareo zavatra maika foana ty hoe araroty ny fatongava Marika Ravalomanana zany na eto na any apita na mbola eto Madagasikara na any apita ozy zay iry zay rehefa tena ho tonga amin'izay fotoana anaovana ny réconciliation nationale azo atsona foana izy fa aza disona le débat misy faux débat maro mipetraka eto amin'ity firenena ity ka tokony mba mandinika ny tsirairay avy hoe hoentinaiza ty firenena ty hoentinaiza ary inona ny tena tiatsika atao ary ny fantaniana apetraka foana aminareo vahoaka malagasy zay mialatsiny fa masika le teniko fa niany zaza tiana tsitsitsina rotsakazo ary fitiavako atsika ny tenenako an'izany est-ce qu'on mérite ça mendrika an'izao zava-misy zao ve tsika fa tsika ve zany de lasa ce point là miaritra an'izao zava-misy zao sika koa mba te hangataka fanazavana mpitondra fanjakana
tsika mba teteny amin'ny fitondram-panjakana hoe non misy zavatra tsy zakanay zandretrarehetra zany inge fanontaniana tiana apetraka daholo ary mba tiana angatahana fanazavana zakanareo zany le tsisy jiro sy rano zakanareo zany le délestage zakanareo zany le insécurité zakanareo zany zao zava-misy iainana zao ka raha zakanareo de fio ary ndraindray tsika ohatrany te ametraka fanontaniana hoe tsika mihitsy ve ny lasy tsika mihitsy ve ny kanosa de miaritra an'le zao ka raha zay ary noho izy moa akory atao zako manaitaitra sy mampifoa atsika izy mampite hanozongozana o zay namako zay mampite hanozongozana mifo azy ndry zay le teneny de ohatran'izay mihitsy le tiako tenena atsika hoe tsika vahoaka ve de kanosy ny fanehoantsika hevitra tsy midika velively fa manonga-panjakana ary za tsy d'accord amin'ny fanongana-panjakana fa za kosa de mametraka fa tokony hozonao ny maneho hevitra ary za de d'accord raha hoe raha pitsa afaka pitsa ndao aneho hevitra eny an-dalambe atsapany le fitondram-panjakana efa tsy zakatsika intsony le délestage de andao andeha ao amikanjanam-bojatovy meo alalany zay imanifeste de hitany eo hoe maro be ny vahoaka ahoana ny tsy tsara aizany tsy tsara teny izy fa tsika tsinona am'izao fotoana zao on se laisse faire ka mipetraka ny tsika de miaritra trèfle ozy ny fitenenany tanora zay de tsisy raha iny mpitondra atsika satria izy miaina foana mifo izy maraina mihinana petit déjeuner mafinaritra tonga ny atoandro mipitondra amin'ny colbert mitsilabolabo mikalabona izy raha mandeha ny amin'ny arabe misy fiara anankiray zay 0186 TAN zay Audi izy io Audi Q7 angamba ny filazan'izy iny dray rôle koa zany tsy fantatra hoe gama ministra izy io ny fieritreretako anazy fa io ministra io na io olona tompona andraikitra anankiray io zany tsy miaritra embouteillage mihitsy zany tonga de mitsotsoka tonga de melana aiza naiza mandeha sens unique zany mandeha sens interdit zany tsy manaja rond-point zany tena manao zay tiany atao mihitsy 0186 TAN zay fa noteko mihitsy le laharany mangamanga zay le toare fa non Audi Q7 angamba raha tsy diso ako Q5 Audi Q5 le izy manao zay tiany atao zay le tena koe ka mpitondra tsinona milamina ka mpitondra tsinona normal raha ohatra lavitry ny considération anao vahoaka mijaly le mpitondra satria izy nany embouteillage raha tsy heretana ianao sady ao anatin'ny embouteillage tsempoka amin'ny mahamay ianao tsy mba afaka se permettre mandefa climatiseur satria mitsitsy lasantsy ho an'izay manana fiara zay tsy manana fiara moa de mandeha tongotra eny de tara mirima le iry zany teneniko zany de tena tenenao anatin'izay de hoe mijaly le vahoaka malagasy fa matoa le vahoaka malagasy zanaky mpitondra ambony on le olona ohatra vao maika zava-dosa fa ngany zanaky mpitondra ambony manana ny za droit zany azafady tsy mandefa message hoe zanaky mpitondra ambony iny tena azafady tena miala tsiny miala fondro kosa fa tsy manana n'izany droit zany mihitsiny fa zay le teneniko anareo hoe tena antsana lalina be ny mpitondra fanjakana azy tsika de tsy raha mpitondra fanjakana tsika satria izy mifoa miainga any antranony izy ho an'ny filoha moa zany mifoa satria izy mbola mipetraka any avloha de mifoa izy de ao am'braoany aucun problème avec les embouteillages la pollution le hafanana izy mbola afaka mandefa climat ihany koa anatin'ny fiarany raha ohatra ka sendra mivoaka azy izy ary izy raha mivoaka misy cortège tsy miaritra ny embouteillage tsy miaritra ny fijalinao de normal izy raha tsy mahita ny fijalinao fa ny any tokony ahitany ny fijalinao de enao vahoaka mampiseho azy hoe mijaly zany délestage zany tokony azo hitinana an-dalambe mihitsy zany amin'ny alalan'ny fandehanao ambojatovo ary zay ny mahatonga amin'ny teny hoe sokafy lo ambojatovo io afahan'ny olona maneo hoe tsika mitondra banderole ianao andriamatofo lo fa ao ny problème na délestage tsy rarahan'le mpitondra ngetsika zany no mahatonga ny olona any andafy rehetra any ary zany pratique démocratique zany tsy tokony amezatsiny ny vahoaka malagasy mihitsy raha ho tonga amin'izany maninona ny any andafy any contre la vie chère manao fihetsiketsena mitondra vilany eny an-dalambe akapokapo ny vilany eny an-dalambe mitondra sotro mitondra vilia mitondra inona milahatra ny azy ara zany milahatra à des kilomètres et des kilomètres de distance fa niary zany mba ozy hoe alao ambojatovo zany pour éviter les débordements satria tsika malagasy mbola tsy mahay mifehteny zay le teneniko anareo hoe tena antsana lalina be ny mpitondra fanjakana azy tsika
de tsy raha mpitondra fanjakansika satria izy mifoa miainga any antranony izy ho an'ny filoa moa zany mifo satria izy mbola mipetraka any avloa de mifo izy de eo am'braony aucun problème avec les embouteillages, la pollution, le hafanana, izy mbola afaka mandefa climat ihany koa anatin'ny fiarany raha ohatra ka sendra mivoaka azy izy ary izy raha mivoaka misy cortège tsy miaritra any embouteillage tsy miaritra amin'ny fijalianao de normal izy raha tsy mahita ny fijalianao fa ny any tokony ahitany fijalianao de enao vahoaka mampiseho azy hoe mijaly zany délestage zany tokony azo hitinana an-dalambe mihitsy zany amin'ny alalan'ny fandehanao Ambojatovo ary zay no mahatonga amin'ny teny hoe sokafy lo Ambojatovo io afahan'ny olona manao hetsika mitondra banderole ianao Andriamatofo lo fa ao problème na délestage tsy rahan'le mpitondra ngetsika zany no mahatonga ny olona any andafy rehetra any ary zany pratique démocratique zany tsy tokony amezatsiny ny vahoaka malagasy mihitsy raha ho tonga amin'izany maninona ny any andafy any contre la vie chère manao fihetsiketsena mitondra vilany eny an-dalambe akapokapo ny vilany eny an-dalambe mitondra sotro mitondra vilia mitondra inona milahatra ny asa raha zany milahatra à des kilomètres et des kilomètres de distance fa niary zany mba ozy hoe allo Ambojatovo zany pour éviter les débordements satria tsika malagasy mbola tsy mahay mifehy zay de fehezam-pitandro filaminana de ao aloha maneho hevitsika hoe non okzay ty délestage tena mandripaka tena mampijaly mamono vahoaka ity tena mamono vahoaka nge le délestage tsisy ninina azonao atao ary io tsisy maro zao alahady de mbola tapaka ny jiro teny ivandry sy ny mandidina teny mandritra ny ora maro andro alahady za moa zany de tsy miresaka tsony za manana fianakaviana ny Toamasina fa tena isan'andro san'andro menina sara raha misy jiro manomboka mivaly marana ka midimy ora riva tsisy jiro tsisy ninina azonao atao zany potika daholo ny zavatra ao an-trano de mendrika an'izany fitsika vahoaka malagasy reto mendrika an'izany fitsika ny any andafy any na de hoe suppression ana personnel isy fotsiny aza anatina orinasa anankiray de efa mampidina an-dalambe ny olona fa tsy midika fanonganam-panjakana mihitsy zany ary tsy matahotra Barack Obama hoe François Hollande raha ohatra ka nidina tamin'ireny le nisy an'le hoe inona moa izy teo saika anakatonana usine zany tany Frantsay ireny tany Bretagne raha tsy diso aby nidina an-dalambe fa tsy hoe matahotra Hollande mizongosina ny sezako iongana non isan'andro any Maison Blanche eo alohan'ny Maison Blanche any États-Unis ary za témoin an'izany nahita maso isan'andro eo alohan'ny trano fotsiny ny firenena mikamy zany eo alohan'ny trano fiasana ohatrany hoe eo alohan'io lapany Ambotsiroatra io misy olona manao fihetsiketsehana foana manohitra ny guerre tany Afghanistan manohitra ny guerre tany Irak manohitra ny zao manohitra ny fatatsika zao tany nisy an'le tovolahy mainty nodaroany mpitandro ny filaminana Michael Brown ny anarany de mitsiketsika ny olona manohitra an'izay fa tsy hoe matahotra Barack Obama ao Maison Blanche iongana eto raha misy manao fihetsiketsehana ka maninona ny atsika no atira vao misy hoe mia fihetsiketsehana fotsiny na fihetsiketsehana inona na inona de tonga de matahotra iongana foana le fanjakana fragile nge zany le fanjakany matahotra le fanjakana ary normal le fanjakana hoe fragile de manao panika de manao foana ohatran'io raha zany ao amin'ny toeran'ny filohan'ny repoblika ary mba hampitiavana ny tenenako azy an'ity fehan'izay resako zay Andriamatofo loha raha rao reny olona ao anatin'ny MSA inona zay mipotra amin'ny fahitalavitra rehetra vao maika mahasorena ny olona aminao ary tsy reny olona reny nge mahasorena ny olona fa tena hoe mba tsy mety koa sy ty ataon'le filoham-pireneny ity reny olona reny vao maika manimba ny imaginao ary mandrava ny crédibilité anao satria hita olona mazava hoe tsy hitandray zay atao de manao fikaramana anady ara politika fa tena raha zany ao amin'ny toeran'ny filoha le mode le fomba fanaovana le communication aloha de tena la soviétique mihitsy tamin'ny andro ny amiral Ratsiraka nge nahitana andreny tamin'ny révolution socialiste hoe raha vao misy anna kely de mipotra tamin'izany fotsiny amin'izao fotoana zao ozy ny mpandigny zay avec plus de chaîne fotsiny maromaro fahitalavitra tamin'izany moa zany tamin'ny RNM TVM de mipotra manohana fanjakana foana ary mpanao mpikaramanady ara politika raha vao misy zavatra de mipotra mitety média fa vao jerevanao fotsiny ro de va te hizapy anao fa mampalahelo fotsiny mizapy anao de le tête fotsiny miova fa toujours le même langage amin'ny fahitalavitra fa de mizapy anao zany daholo ny hitanao de soreny anao farany de le fahasorenan'ny olona zay nefany mivondrona makany amin'ny filohan'ny repoblika fa tsy amin'ireo oloreo nge tsisy dikany amin'ny olona aotra ny crédibilité andreo
fa makany am'le filohan'ny repoblika le mécontentement ny olona de lasa il capitalise le mécontentement tsy haiko na fiteny zany fa paradoxal zany zavatra teneniko zany le capitalisena manko ohatrany hoe dans le sens positif du terme fa iniko atao an'izay mihitsy mba ahitantsika hoe misy zavatra paradoxal mamenatr'olona ao anatin'io raharaha io lasa mivondrona ny filohan'ny repoblika daholo ny fahatezeran'ny olona ray manontolo anka ny zanaky dada tezitra aminao ny tsy zanaky dada ihany koa tezitra aminao hoe maninona ny tsy voafehanao fihetsiketrehany zanaky dada de tsy afahanay miasa araky ny tokony ho izy zanaky dada moa zany efa tezitra amin'ny zanaky ny tsy zanaky dada moa zany efa tezitra amin'ny zanaky dada de mbola tezitra amin'ny fitondrana ihany koa de ny zanaky dada ndray koa mbola tezitra amin'le fitondrana hoe maninona zay ny tsy avelanao manao fihetsiketrehany dikan'izay zany na miodina makaiza le fitondrana na miodina makaiza diso satria tsy miheno ary tsy manitsy zay ny faon'io problème io raha miheno ty fitondram-panjakana ity tsy ohatran'io fandehan'io raharaha io za de minoa zany nareo fa tsy miheno mihitsiny ho tonga amin'ny fitenenana hoe anarina foana fa tenenina foana fa zay vao tena nenina eo tokoa raha ohatra ka ho tonga amin'ny tena hoe fanonganam-panjakana tokoa fa ny am'izao aloha zavatra tokony azo fehezina tsara fa ny ao any tiako hisariana ny sainy le fitondram-panjakana de tsotra hoe raha sy volana ianao tao aoriana ny petrahanao teo amin'ny fitondrana de fa misy an'io zavatra io mandiny tena